Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Fara adiny zara nosoratany Tokomamy aina na Naturako FT. Lira Alifa Tsiaro Lera Kodorso Arifony no an'ny aina ny tantara. nandray feo sy nanatotosa ny Arify. Andro faharoa. Iza ny tiavina mivoaka amin'ny fonjy anao sao fa mivoaka ilang ilesy zany Fa iza zany namoaka fa tsy azoko. sy mandehana lesy fa sena sa marin-tanana tsara fanahy zany la aza mirarana zany fa rehefa afaka aloha dia mifaly aza donona nefa tirainy lamanitra ry titita kely fa ilay rehefa tafavoaka ato amin'ny fiainana be aitratra tato la papa mandehana ao afa sosoreny hoe any mpiandro fonjy Eny ary velony papa, aza mana fa tsy mila nao ivery misotra lesy avina dia indre tsara amin'izay zany zanako zany aza mana ianao ry papa, lalàna nandratra tsy verenako tsony ary tsy ho filoka ianao. Tiavina, arabaina fa afaka soma tsara lesy Velo moa fanga Ie, zany namoaka ny latato ka ny tena tinga eo ny tena manao ny sakrifisy hamonjy ny sakaizany ka ahoana faly ve moa tsy ho faly fa mahagaga fotsiny dia hoe fa nahoana ny tsy nivadinao no navoakanao fa za zay tena nivesariny eloka be indray fa tsy mimody aloha ve zao ny mamy sa misy mamino zany amin'izao oro izao efa itsy miandro itsy mantsy ny taksi hitondra antsika sela ody ody aiza hamonjy an'ilay tena hakaniny lala etsy ao amin'ny trano fonenana trizay ay misotra ary aza mbola misotra aloha fa mbola be ny tsy vitako ao midira dia maka aina tsara mandrapatonga ny an-trano andao amin'izay sofera fa efa tonga ilay nandrasana mahalasa saina koa ny fomba nyity vehivavivadiny papatika nahoana ny tsy nivadiny navoaka ny ratsy lainga fa izy marina no namoaka atao ny fahafahana aloha zany zao ny zava-dehibe na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana no nazona azy aleo ahitsy ny fisainana ijery miampy fa drao hivadika ho zavatra afandray ny vokatry ny heritreritratsy adiny lapatsika lesy ry tiavina fa tranonisy ty ve le tranony papa eto an-tanà efa hoe lapatsika izy amin'izao fa elako ary aza dia mikikisina be ohatran'io fa mandreraka be ry veroka fantatrao ve hoe fa naninona ny tadiaviko lalana ambanin'ny tany mba ho atafavoaka amin'ny fonjy ianao efa haiko saingy misaotra fa diso safidy ianao raha mieritreritra nodina ny lohako amiko ianao dia reny kely satria vadikely ny papahako aiza kosa tantara efa taloha be izany efa taolo tsisy azy raisina ntsony mihitsy nakaiza zany zao ilay zanaka sy papa efa laviny tazimoka tsy azoko zany ve dia tsy azony lahy matiny tazimoka ho ary zandriny lahy sady hita mihitsy koa hoe tsy mifanambina mihitsy izay sy papahanareo na ny taranaka aza matimaty ho azy fotsiny teto maninona tsara hoe ry vero
dia fady anao ve mba hilazan'izany vaovao mampalahelo izany amin'ny papa? Dia anao ahoana izao no mety fahadisom-panantenana rehefa vita ny sasiny ka? Izy izay vadodona isangy amin'ny janany. Mbola tsy tia hita faty miapatra lesiny tena marina. Aza sina problème izany fa fantany ho azy eo foana e. Akamorainao ireny izy izany. Mba olona mianatra ihany ve no ty sa soavazy? Ary ho aiza ianao iny? Aiza ny efitra mifandriko fa atory aho. Ary izy izany? Fa iza hoy? Na hen'ny olona ny koa ka tioko. Andraso hoe? Mba urgent azafady indrindra. Fa izy ty? Dia maninona anao fatotra eto amin'ny tongo-pandriana ny tongony? Fa inona koa ary tia mipingapinga tsy malala fomba ty fa avy dia misososo sy miera koa e. Iera amin'iza moa tanondraiko ny ity rivery fa sao dia dininao ary. Mila malala ny zava-misy rehetra ato aho. Ny tsy nalalako azy hatramin'izay azy efa tsy fidiny. Mba urgent ny azafady fa elabe nangetaheta. Izy andrasy fa akakrano tiala raha izany e. Sao dia ho fatim-bonareo ka ataon'ireo hortensia maivika eto Zara? Fa tsy Zara ve ty? Fa izy ianao? Tsy fantatro tsony-marina satria efa lava volombava sorodana tanteraka. Zara, tiavina re tia. Tiavina ilay fototry ny fahorianao fahiny. Tiavina te hanonitra ny ratsy vitany taminao raha sitrakao. Tiavina? Andriamanitra, dia mbola tafidika izy ihany ve izany? Tsia. Ilay rano ry tiala dia aza misikosikodresaka mivadoka fa sao dia hanadala azy eo indray koa. Vero, fa efa lasa dala mihitsy ve no ty? Iny, haiko ange hoe manaja ianao ry malala fa mba ahy fotsiny ny ahy iny. Dia miomana koa indrito tiala Zara fa amin'ny herinandro indrino alay masera tia. Izay fa andeha hisosotra letsy fa aza ela. Azafady farazana mpiady anareo ary mandehana amin'izay ianao mandeha sao mangatsiaka eo ny vadinao. Tsy izy Zara, tsy ikeko akory ary nampijalinika aladala iny andrio ohatran'izao. Andeha fa aza manandry. Tsy maintsy avotako ary mametoky andrea fa hanonitra ny ratsy vitako tamindre. Zany mandehanao ianao mandeha sao sandre nisaka ny vokatry ny fijanonanao ela ty. Inona ny atahoranao an'izay mpindra trano e? Any papa ty trano ty ary zany zanany. Zany mahazo mandidy ato. Anaterako sakafo eo anao rehefa avy eo. Maka hena tsara aloha. Zay fa vetivety. Ok izay aloha sao dia lany tatahako ka. Mila mitsitsy be fa lany tataha hony. Atao sérieux, tsy maraka mihitsy Io order le akama nandrasanao. Tsy niova ny vidiny. Fa ny tataha kosa tonga dia doublé ny tontolo andro. Ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 10 ariary foana. Ny akama full kosa lasa 2 giga nefa 2 ariary tsy miova. Manakely 420 doublé ny tataha. Sady izay fotsiny promo be miaraka amin'ireo tolotra déconnect. Mahazo bonus data hatramin'ny 50% raha vidina amin'ny Orange Money. Tolotra misy tetesy. Vidéo ao amin'ny Super App Maxis na ao amin'ny 123.orange.mg. Wow, tonga dia mety be. Tolotra mety tsara. Réseau ao tsara. Ao tsara. Orange, eo anilanao. Bonjour. Efitra tsotrako amin'ny fiarahana amin'ny sakafo eny dia davinao. Bonjour ny vahaolana. Manome tsiro tsy misy fetra. Mampivoaka ny ingam-panahin'ny mahasambatra am-pianakavy na ao an-tokantrano na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany atsika. Andramo fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanantenana anao. Bonjour daholy Vita izay ny sitraponao madame Vero Aka ny Zara amin'izay fa misy fitsapona tsy maintsy atao anazy. Ary anararotako an'ilay mpitsapy sady misy raha mandaloko eto amintsika izao e. Aleo aloha amin'ny herinandro ianao masera miverina. Tsy tazona azy tsony aho amin'izay. Tsy azoko. Inona mbola hitazoma noho ny zandrinao e? Izay tsy tianao akory madame Vero Tadio koa fa noho izara dia nandika lalàna mihitsy ka nanarahako ny fepetra napetraka ao. Ka mbola misy zavatra reglena kely fotsiny re masera.
Tsy misy sinina akory eo. Fa mba salama tsara ihany ve ny fisikazanao hoe to tsy avelanao mivoaka ao mihitsy mantsy? Sokiny anie no mitazona azy ato masery e. Ay, ka mba te resaka aminy afa afaka mba miresaka aminy ary ve aloha e? No. Efa hoe amin'ny herinandro dia mandrasa tantana ranga masera. Manany aminao ty mihitsy aka. Tsy maintsy mandady rariny aminao foana ve zany izay no ny toetra ratsinao? Tandremiana madame Vero a. Ho ratsy ny fiafarany lalanao raha mbola ikily biby anisy ratsy aniny zazy iny ihany ianao. Fa za anga moa maninona azy? Nieritreritra ao mihitsy ny mamosavy anao eo. Za kosa ve moa ilaza aminao ny antony tasomako azy herinandro ato? Pisio be saina sy laitra hodina manko le tiavin-dozy io sady hitako ohatra ny matimaty amikala zara mihitsy izy raha ny fihetsiny ato. Ka dia tsy maintsy hitadiavana fika maripototra tsara. Nareo mianakavy indray dia ataoko mifanjevy tsy mahita rirany amiko izany. Ho hitanareo tsara izany lohana sipa tsy nandia fianarana izany. Inona ny tena zavatra konokonon'ity Vero ity? Dia ina koa mbola andrasany ampy io? Miala tsiny kosa aloha madame Vero a. Tsisy ataonao fitaovan-dratsy tsony eto. Zara, tsy maintsy azoko karakaraiko ary be azoko tsara na fomba hoana na fomba hoana. Dia fiako izany. Tsy maintsy tratrariko ary tsy samelako raha tsy tratrako. Zara, mba mingavy anao re ataovy reny sofoko anankiroa androany fa mamela ny atsoko ianao. Dia anarina ny avindrika izy tena mariny. Mbola nasafotofotom-piainana azy tiavana ka tsy hitako akoho izay tokony havalanao amin'izany Niady eto ny laoko izao aloha no mby akototra ka tsy maintsy atrehako. Mampalahelo ny anaovan'ilay kiala tsy vaniny io andry. Tsy mahasahy tonga dia manapa-kevitra nefa satria mataora sao dia miainao no takalony izany. Mila mandinika tsara alohan'ny andraisako an'izany fanapa-kevitra izany. Efa zatra miatrika reriny olako anie za sy tiaviny. Zara, aza lavinao mihitsy aloha ny fanapiko anao Tsy fahafirin'ny onitry ny ratsy vitako taminao anie izany. Avelao anao an'izay faraheriko analanao ao anatin'izao gija mazo anao izao. Eny tsy mandraranao tsy andray andraikitra tianao raisina ny hafa kely finoana fotsiny hoe ampietsi-bolo-maso ny olako ve ny fisianao mety siatra manampy ahy. Fa nahoana kosa ary ianao kely finoana ohatran'izany Zara? Tsy haiko mety efa nateraka ho resy angamba. Mangaresaka sady tsy tahotra tsy henatra kory le tiavana dia manafisafy ny takolaka maina kely ny kiala zary io. Fa tsy mananjo amin'izany angamo Vero, miaingavy anao farany fa aho dia velao andeha ho any amin'ny masery Zara. Tsy ho zakanao ny fivadiako aminao eto na iverenako any am-ponjandray aza. Indrindra moa raha mbola miziriziry amin'ny hevitra ito ihany ianao. Fa elange no miziriziry amin'ny hevitra raha tsy manaikina any ambady afa tsy za mihitsy. Ka efa impiry no nilaza taminao fa tsy rafy amin'ndraiko mihitsy aho na ho tapahanao aza ny lohako. Mba olona manam-panahy ihany any ahy. Sanatria sarotsarin'olona ohatranao izao akory. Oatra? Eno fa vivetivety aloha ianao aty ary azafady. Fa misy inona? Aloha mba vao kely azafady ty tady mamaditra ny kiala-dala ty dia hosory amin'ity menaka ty le tongo fa mivanitra be io. Ho alay masera mazy io rapitso. Za koa manko mbola maika anokanina. Fa menaka inona koa izany ohatran'ny mahery fofona be izany? Ka efa hoe manasitrana an'le tongo fa ialako ve mahazo resaka sa tsy? Zany haika mba olombelona Vero. Saotranao na dia izany aza. Aleo ataoko izao ty fa mandehana ataovy ny rahanao. Okey malaky ary lahy dia mba hampio ary efa vita izay ataony lahy ao Fa tandremindray tsy hanararoatra zanak'olonao hoe nahazo alalana. Sao dia efa zadratsiny mankoko. Tsy amin'izany intsony tsika efa lasa ny zavatra taloha. Zay fa lasa. Masiara. Moka kimo izay Zara. Aza mantso fefa eto anotra tsy vitako tamindry.
marary loatra masera ny sioka hoentiko. Mila jiosakako ange. Efa eto aho afazamaha. Anabeanao ary efa misy mpitsabo jery manokana nombanao. Misaotra masera. Iza tsony toko moa mba azoko ekinany. Malahelo an'ilay mamako asany. Mba eto hitsidika aza fa mate hita azy atsapany eo anilany. Jesoa, tena mbola tsy nalala ny fahafatesandreniny ity zazy ity. Inona ny ataoko azy? Oratraiko sady amin'izany vehivavy mbola mavesatra. Manana ny fotoana ny tomboka. Aleo isina tamina izany ka afahako ilaza amin'ny saramary. Masera, ianao ve say? Ie, maheno anao ka. Fa andao aloha andao solondry ny lambanao reny. Sady efa maloto masisy be. Efa nisy ny vidiko amatsy dia izay ny anaovanao. Mialatsi masera. Tsy mba navela miverony dio mihitsy anie za tao aminy. Tsy manina ka. Ady tokony ataoko aminao ny izany. Ary ndao avy manarahana fa maika andeha hamonjy mpitsapitsika. Fa zaka moa masazy. Fa manina ary any hoe hoentina ny mpitsapa. Aleo andeha aloha efa lasiny masera. Abraham, fa bonjour, le spaghetti tsy andrisy fanantenana anao. Orange, eo anilanao. Nanolotra ho anao teo mitantara eto amin'ny Record FM. Fara adiny zara. Nosoratany Tokomamy aina na Naturako FT. Lila Arifa Tsiaro Lera Kodarso Arvon no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanany tosa miaro fi. Hitoy rahampitso